akasitranatrany anao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny télévision On Air TV amin'izao ariva ny zoma izao tonga ao anatin'ny fotoanan'ny vaovao isika atao anatin'ny On News dia anasananao anaraka izany hatramin'ny farany indroary ny lohatenim-baovaontsika. Nanatitra ny fehi-kevitra izay tapaka izy ireo teny amin'ny anteny miran-doolona sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny firaisan-kinan'ireo kandida izay nanao ny conférence souveraine omaly. Mihoatra 300 amin'ny isan'ny mpifidy ny isan'ny bilatà tokana izay natota tany Afrika Atsimo araka ny nambarany CENI. Tokony fampidinika ny mpisehatra rehetra mba handaminana ny savorivory politika eto amintsika hoy ny KMF Knoe. Hatao fanadina-panjakana iraisana ny fahazahoana ny maripaizana lisansa ho an'ireo mpianatra miofana ho mpitsabo mpanampy. Lafiny politika no isantarantsika ny vaovao no mafisiny firaisan-kinan'ireo kandida fa anao etsika goavana izy ireo afaka roa amby fitopolora raha toa ka tsy voavaly ny fitonam-panjakana ny fangatahana izay nataon'izy ireo ary hanomezana azy ireo valy teny mahafapo amin'izay fangatahana izay. Makasika ny anaovana ny fifidianana amin'ny fahafitony volana novambra kosa dia milaza izy ireo fa vonona iroso amin'izay fifidianana izay. Izay moa no tapaka izy ireo nandritra ny conférence souveraine omaly izay naterina teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny anteny miran-doolona izay fehi-kevitra tapaka izay androany. Anjaminano Menjanary sy Maminirina Razafitsoarana no mitondra ny vaovao. Ny hemitra tamin'ny ora farany ireo kandida ny firaisan-kina raha tsy hitarika olona teny amin'ireo androm-panjakana samihafa anatitra ilay fehi-kevitra izay tapaka izy ireo teny amin'ny CCI Vatomaly nandritra ilay conférence souverain. Vao maraina mantsy dia efa fempitandro ny filaminana manoloana ny kianjabeny Mahamasina toerana izay no iverina fa ingan'ireo kandida sy ny mpanaladia azy ka mba hisorohana mety ho fioram-pefy sy ny zavatra tsy ho voafeno antony fiemorana raha ny fanazavana ireo kandida nandray fitenenana. Saingy raha ny hita sy hitazana teny toerana kosa dia vitsy ireo olona no tonga namaly ny antson'izy ireo ary ny sasany tamin'ireo kandida ihany no tonga teny toerana fa tsy ilay 120 araka ny volasy. Dia Ramatoa Fanirso Ernevo, Imbe Cherche Jovial, Tabera Randriamanatsoa, Zavao Jean-Louis, Professeur Marcelin Andriatseheno, Rasolofonjo Aingo Andriantsakamalala. Araka izany, iverina ivorindray ireto kandida ireto ka handrafitra paikady vaovao ka orin'ilay 27 izay fepitaona nomen'izy ireo androm-panjakana samihafa ny amin'ny tokony hanomezany valiteny mahakasika ireo fehi-kevitra dia hisy ny hetsika lehibe izay ho ataon'izy ireo. Ny zavatra tapaka moa zany mba hanatsaratsara an'le zavatra atao dia izay kandida ihany aloha no nanapa-kevitra miaraka fa hanatitra ny taratasy amin'ireo androm-panjakana voalaza omaly. Fa ianareo vahoaka kosa rehefa ohatra ka tsisy valiny iny ao anatin'ny 27 dia eno nareo mienosa mieno aro antsona nareo amin'izay tsika vao tena mampiseho ny herintsika amin'ny alalan'ny fahavitrianareo amin'ny alalan'ny fahavitriantsika afaka an'izay 27 izay. Anisany voarakitra ao anatin'ny fehi-kevitra moa ny tokony hanatsarana sy hanadiovana ary ny fanikafana ny lisy-pifidianana ny fametrahana rafitra vaovao ankoatra ny CENI afaka miantraikitra izay fifidianana izay. Dia olona vonona hiatrika fifidianana. Mifepetra izay ilaina amin'ny fifidianana madio mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara izay no takina hisy eto amin'ny firenena ny fifidianana marina ny filazana fa hoe tsy vao androany ny fifidianana no tsy marina ny mpanodikodinina ny safidy amin'ny endriny maro samihafa kanefa kosa tsy vao androany ihany koa no takina ny tokony isiany fahamarinana amin'ny fifidianana. Araka izany dia ny kandida ihany no nanatitra ny fehi-kevitra izy ireo teny amin'ny lapany Ambotsorohitra ny ACC sy ireo androm-panjakana samihafa tamin'ity androany ity.
samy manana ny heviny n'olom-pirenena amin'ny raharaha politika misy eto amintsika amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana io mahakasika ihany koa ny faneho-kevitra izay nataony reto firaisakina ny kandida ireto iombonan'ny olom-pirenena rehetra nefa ny tokony hisy ny fitoniana ao anatin' izay fifidianana izay raha ty fanadiadiana teo amin'ny sary ny maminirina razafitsoarana ity micro ny anjamina nomenjanary zay dia mitaky ny fanadiovana ny lisy-pifidianana hitanay sy tsampanay amin'izao fotoana izao fa tsy mety tokoa le lisy-pifidianana ary za dia témoin manokana fa nany raiky niterakara fa tamin'ny 2009 maty mbola ao anaty lisy-pifidianana hatramin'izao ka noho izany ohatrany hoe tsy ekenay zany manohana ny hevitra ireo kandida 520 zay amin'ny fanadiovana ny lisy-pifidianana hitanay fa tsy tomombana ny raharaha-pirenena eto Madagasikara amin'izao ka angatanay ny hevitry ny ACC amoaka kalalahana ny fanadiovana ny lisy-pifidianana angatanay senita anaiky anajanay ny lalàna misy eto atoerana hoe mifokon'olona efa feno dia feno efa hita hoe feno mifokon'olona fa zany hoe mbola hifanajana aloha le 27 ora izay nomenay ka anaiky an'io zareo dia tony ny vahoaka zahay koa nefa ny vahoaka endry vahoaka fantatray fa tany-tandalàna Madagasikara dia izay no natonga anay miparitaka aloha androany fa miandry 27 ora izay zany aloha tsy ekeky ny mora ny fifidianana ny antony ny vahoaka efa tena sahirana efa mila fitondrana vaovao mihitsy zany izay eritreretin'izay amahany izay fa isahirana izay amin'izao fotoana izao zany amin'io aloha fatatra inona mety ohatra antony mahatonga anao hiteny ajantsika amin'io fa tsy ahevitra araka le tiany candidat sasany mety ohatran-javatra ohatrana ndraiky ary ny savavoly efa tabaka io mianina tena tsisy vato zay tamin'ny maty dia nandreny fanapahatora le anatitra le taratasin'ny ACC nieritseritra zay hoe misy boka anaraka tena saika hoe araka manao amin'ny candidat zay araka hoe nefa hevitra navoaka zareo teo zany hoe tsy mahazo candidat sy vahoaka fa izy mahatrasy tena misambo ahoana fahitanareo an'izay hoe tsy mahazo mandehandeha nareo vahoaka mety matahotra nga mampatotana hoe izy ka toka olona ndala be fantatrana dia matahotra sa le candidat candidat tsy matahotra ka tsy amitafantatana le izy dia fantatrao zany hoe inona zale fekevitra ho atena zarena amin'azika amin'izao inona afaka mba firinao anay ve ny resaka fanadiovana lisy-pifidianana mbola misy farofa satria ohatrany tena izay fanemorona fifidianana dia anao sa makasitraka amin'izay fanemorana fifidianana izay ijany amin'izay vaovao politika izay ihany isika anisan'ny fanapaha-kevitra noraisan'ireo kandida izay nivory tetsy amin'ny CCI vato omaly ny hampitsaran'izy ireo ny fampielezan-kevitra izay ataony andro vitsy moa dia igadina ny datin'ny 7 novambra ny zavatra hita nefa dia mbola miendrika fampielezan-kevitra ihany izay fihetsika ataony reto kandida ireto izay anjony mina nomenjanary maminirina razafitsioarana mijanona fotsiny amin'ny fampahafantarana sy fampisehoana ny vahoaka ireo lesika rehetra hitany amin'ny fanomanana ny fifidianana ireo candidat tsy mankasitraka ny hanaovana izany amin'ny 7 ny volana novambra ao avy izao raha nambaran'izy ireo rehefa nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fanaovana ny fampielezan-kevitra saingy raha ny hita dia toa miendrika fampielezan-kevitra ihany ny fihetsika ireto candidat ireto na dia misy aza izay fanapa-kevitra raisin'izy ireo amin'ny fampahafantarana ny olona ny antony tsy mbola mahamety ny rosoana amin'ny fifidianana izay ohatra amin'izany fihetsika izany izao ny fanaovana peta-drindrina misy ny sarin'ireo candidat miaraka amin'ny soratra milaza hoe vidio eo ihany koa ny rafaneva ho an'ny candidat sasany mbola manentana ny olona mba hividy azy ireo ihany ankoatr'izay na dia misy aza izay fampitsarana ny fampielezan-kevitra sy ny fanaovana fitakiana ny amin'ny tokony hanemorana ny fifidianana mba hahafana mijery ny lesika rehetra sy ny fanaterana ilay fehi-kevitra izy ireo teny amin'ireo androm-panjakana samihafa dia nilaza ny hifidy sy roso mankany amin'ny fifidianana ihany ny sasany amin'ny solotenan'ny candidat rehefa tsy misy hevitra itsony ny fanemorana ny fifidianana fa ny hetsika izay ataonao ataonay dia fiarovana ny tombotsoa ny vahoaka tombotsoa ny vahoaka mpifidy mihitsy
mba tsy hatafiditra azy ao anatina fandritra hoe fifidianana nefa tsy le safidy reny kory no ivoaka avy amin'ny fifidianana zany tsy manakorodana ninona fa laza fotsiny avoaka malagasy hoe raha atao fifidianana io dia ianareo miveryzoany e ary zay mijoro anambara aminareo fa ianareo ny voamafy vahoaka ny voamafy moa zany isika e zay ambanimarina koa satria za koa ny anisan'ilay mpifidy. Izay ny vaovao mahakasika ny hetsika izay nataony ny firaisan-kinan'ny kandida iny fa hetsekilany dia nanambarany siny fa mihoatra ny 3 isanjato amin'ny isan'ny mpifidy nisan'ny bila tatokana izay natota taty Afrika Atsimo. Ofisiroana ny olana mety hitranga toy ny faharovitana na fahasimbany bila tatokana moa no antony izay rehetra izay. Miroso hatrany makany amin'ny fifidianana isika hoy ny seny ary androany dia nanao fampahafantarana ny tokony ho ataon'ny mpifidy mandritra ny andro fandatsaham-bato ny vaomera manokana mikarakara ny fifidianana na ny seny. Clara Raoul Manantsoa eo amin'ny sary ny avitra lalaina. Arakaraka ny isan'ny mpifidy eo amina biro fandatsaham-bato iray ny isan'ny bila tatokana nalefa tsy maintsy misy foana ny fanomanana mialomba ahafana manolo ireo mety ho simba mandra-pahatonga ny fifidianana. Noho izany dia natao ny ohatra 3 isanjato amin'ny isan'ny mpifidy ny isan'ny bila tatokana natota. Nambaran'izy ireo hatramy fa tsy misy ny osika amin'ny bila tatokana satria vita avy anaty finosana tsara avy any Afrika Atsimo ireo ka aparitaka avy hatrany amin'ny distrika, commune ary amin'ny biro fandatsaham-bato andro vitsivitsy mialoha ny fifidianana. Eo masony mpikambana ao amin'ny biro mpifidianana sy ny delegen'ireo kandida kosa izany no sokafana. No mariny sy eny ihany koa fa tsy misy ny bileta misokatra raha tsy amin'ny andro fifidianana mihitsy. Andraikitr'izy ireo araka izany manara-maso ny fandehan izany mba hisorohana ny osika samihafa mety iseho. Efa misy moa ireo fepetra niraisin'izy ireo hiarovana amin'ny bileta tokana ka tsy ahafana manao dika mitovy. Ny isa natota dia isa mpifidy ampitombona ohatra 3%. Zay ny bileta tokana. Zay zany fomba fiasa foana amin'ny fanaovana zavatra tahaka an'itony. Fa ny bileta tokana tonga ny biro mpifidianana dia fandraika amin'ny isan'ny mpifidy ao anatin'ilay biro mpifidianana. Bileta tokana zany efa eny anivon'ny distrika mizotsika amin'ny teny zao dia efa mizotra makany amin'ny commune sy eny amin'ny commune aloha zany. Dia ao amin'ny commune zany izy mbola tsy misy misokatra. Ny bileta tokana zany tsy azo sokafana raha tsy amin'ny vaninandro ny fifidianana. Ny fanaraha-mason'izay dia zahay senia ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaparitahana ny bileta tokana. Ny bileta tokana mandeha any amin'ny biro mpifidianana zany dia bileta tokana mitovy isa amin'ny any amin'ny biro mpifidianana. Fa ny bileta tokana raha misy zany ny hoe ataontsika ilay hoe fiandra sanatria misy simba iny aty amin'ny senino mijanona. Isaky ny biro fandatsaham-bato dia efa misy ireo takelaka izay mipetraka eo amin'ny varavarana. Misy ny laharan'ilay biro fandatsaham-bato, misy adimitra mpikambana miasa ao amin'izany ary mialohan'ny hanomboana amin'ny fifidianana dia tsy maintsy atao ny fisarihana ilay olona roa amin'ireo dimy ireo anao ny sinoa ilay bileta tokana mampiasain'ny mpifidy. Ny andron'ny fifidianana no anaovana izany ary aseo eo mason'ny delege sy mikambana ihany koa fa tsy mbola misy marika ny bileta tokana izay mampiasaina. Tiako marina moa zany fa afaka mifidy amin'ny lalan'ny permis de conduire na passeport ihany koa ny olona anankiray. Eto moa zany amin'ny assesseur faharoa dia alohan'ny hanomezana an'ilay bileta tokana an'ilay mpifidy dia manazava mahakasika ny fomba famoretana an'ilay bileta tokana ny assesseur faharoa. Ary ny bileta ampiasaina zany dia tsy maintsy misy an'ilay soni anankiroa isoloara zany ato ahafahan'ilay olona maneno safidiny zany. Ny mpifidy moa zany dia omena safidy hoe na ampiasa stylo izy ametraka an'ilay X na koa ampiasa an'ilay cachet izay efa apetraka eny anivon'ny biro mpifidianana avokoa zany. Tiako marina ihany koa fa ny opération de vote na ny fandatsaham-bato dia atao an-carrière hatrany hatrany. Eo mason'ny mpanara-maso fifidianana, eo mason'ny délégué des candidats. Donc tsy misy zavatra atao ankinafinafina misy fa an-carrière hatrany hatrany zany ny fandatsaham-bato sy ny fizotrany rehetrarehetra ao anatin'ny biro mpifidianana. Iny zany zao le mpifidy
sady asehony amin'ny président amin'ny bureau mpifidianana fa lay bulletin tokana misy soni anankiroa no nampiasainy ary dia ampidiriny anatin'ny vata fandatsaham-bato zany. Rehefa vita zay dia makeo amin'ny mpitantsorana na sekretera zany izy a zay tsy maintsy na soni no apetrany tandrifiny anarany ao anaty lisy mpifidianana na sonia na lavitondro zany. Rehefa vita lay soni zany satria mahay manao soni lay olona dia eto amin'ny dingana farany izy a de mametraka ny encre indélébile amin'ny ankibetanany avia de iny encre indélébile iny ahafahana mametra azy zany tsy afaka hifidy tsony any amin'ny toerakafa fa ndray mandeha ihany no ahafaha mifidy. Tsy maintsy vita sonian'ny mpikambana roa isaky ny bureau mpifidianana araka izany ao anda misy bulletin tokana izay arotsaka ao anatin'ny vata fandatsaham-bato mba hampanan-kery ny safidy. Zay ny makasian'ny fampianarana iseniny fa ho an'ny KMF Knoe kosa dia mampalahelo izy ireo. Zay no azo amtinana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka miantso ny vahoaka malagasy tsirairay ny KMF Knoe mba hanaraka akaiky ny raharam-pirenena, hanaraka akaiky ihany koa ny zava-misy. Akoatr'izay moa dia mety ahina hoy ny KMF Knoe ny karazana savorovoro ao anatin'ity fifidianana ity, miantso ny mpiatsehatra rehetra arak'izany izy ireo mba hifampidinika sy hifampiaino mba hamahana izao mety everina fa olana sy savorovoro ateraky ny firosoana makany amin'ny fifidianana eto amintsika izao. Anjamina Nomenjanahary Maminirina Razafy Tsiwarana. Atreto raha ny zava-misy nojerena taorian'ny valikafatra nataon'ny Premier Ministre sy ny Sioni tamin'ireo kandida ny firaisan-kina dia mbola tsy azo everina aloha ny mety hamora ny fifidianana araka ny fangatan'izy ireo. Manoloana ny lesika izay hitany ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Ary na hoela na hoaingana dia tsy maintsy irosona foana ny fifidianana ho ny KMF Knoe saingy mba ialana mety ho savorovoro amin'ny tsy fitofi-kevitra samihafa dia manao antsoava amin'ny vahoaka tsy ankanavaka ity firaisamonim-pirenena ity mba samy anaraka tsara ny fampielezan-kevitra ireo kandida tsirairay avy mba ahafahana ahifidy izay olona tena mendrika hitondra ny firenena. Tsy ny vahoaka ihany anefa no entan'izy ireo fa eo ihany koa ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena mba hifampiaino sy hijery ny hevitry ny hafa. Na miresaka na mietsika dia mba fietsika ao anaty fitoniana, resaka ao anaty fitoniana no atao. Ary eo indrindra no iantsonay andreo mpiantsehatra rehetra ara-politika sy ara-pifidianana. Fotoana zao ampisehotsika ny tena fitiavantsika ny firenentsika, fitiavantsika ny fiarahamonitsika sy ireo olona manodidina antsika. Fotoana zao hifampiainoana. Aoka tsy hifanambany, tsara be ny mifanambony. Ka samy mifampiaino, maiza miaino, inona ny tena hevitry ny olona, sao dia mba misy marina ihany ka mila jerena. Na izany na tsy zany ny fifanajana sy ny fanajana ny lalàna dia zava-dehibe. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa ity firaisamonim-pirenena ity fa tokony ho tonga saina ny vahoaka amin'izao fotoam-pifidianana izao mba tena hifity hevitra amin'izay fa tsy olona sy ireo fitaovana ara-materialy fotsiny ihany. Mampalahelo fa ny zava-misy mantsy ary ny tokony ho izy dia ny alahelo koa moa tsy avaolana fa hoe inona no azo atao, inona ny azontsika atao amin'ny firenentsika dia tarihana fotsiny ny pirenena rehetra, ampatsirinay ny pirenena rehetra fa misy adidy amanandraikitra angizabe mianetsika. Ninona savorovoro mitranga, savorovoro hitatony, ninona hevitra tsy mitovy hanao fifidianana ve tsika ny 27 novembre sa atao ny daty hafa, izay tsy miditra lalina amin'izay fa ny anay dia tsotra na rovina tsy maintsy misy ny fifidianana, tsy maintsy misy ny fifidianana dia mitarihanay ny olona dia ny hoe arao tsara ny fampielezan-kevitra, arao tsara ny hevitra rehetra voizina, na hevitra manao ahoana na hevitra manao ahoana, fa tokony ho tsara itsika amin'ny heviny ny olona fa tsy tsara itsika amin'ny vola na ny fitaovana afafina.
eo amin'izay lafiny politika izay ihany iverenantsika kely ny conférence souveraine izay natao teny amin'ny CCI Ivato omaly isany nandray fitenenana teny moa ny amiraly Didier Ratsiraka ary nanambara izy fa ny firotorotona makany amin'ny fifidianana dia mety hiteraka olana eto Madagasikara ankoatran'izay dia nisany koa ny fangatahany tsy misy atakandro ny famoana an'Andriamatoa Pety Rakotoniaina andeha rahantsika ity fanadidina ity izay entiny Gasikara Fensoa eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsiwarana. Ny songadina natao anatin'ny lahateny izay noentin'ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'ity androany ity ny mahazava-dehibe ny anemorana ny fifidianana. Nambarany fa ao anatin'ny amiana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tsy maintsy misy ny nisy candidat zanaka miteny fa hoe tsy mbola nisy ozy baolina kitra ka dernier moment ovanany règle du jeu tsy any problème efa nihainanay zany international malagasy ny tena fa nihainako zany tany Paris hoe makanika nefa nisy lalezy mety tsy praticable tsy azo ialalovana le nefa tany tonga daholo 22 juin ny arbitre nefa mbola mitohy le lalezy nefa raha nanapa-kevitra ny fédération ahemitra amin'ny herinandro avy any amin'ny toerana hafa mba ahafana mijery ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa dia tsy maintsy atao lahara-pahamehana no mahasoa azy ireo ho iatrano ny amiraly Didier Ratsiraka na nandray fitenenana ty amin'ny CCI Ivato androany. Tokony andraikitsika tsy mety mettre en danger la vie de 25 millions de citoyens. Betsaka ny zavatra efa voalaza efa alina moa nianaka tsy valampatra fa araky ny zavatra efa voalaza ny zavatra nataony HCC hatramin'izao dia extra constitutionnel ultra petit a na infra petit a nanao décision politique anao fa tsy nanao décision juridique raha nanendry ny premier ministre vaovao zany hoe naka ny autorité ny président de république raha ohatra ka nilaza izy hoe amboarina ny loi électorale ka tsy naverina tany amin'ny assemblée nationale midininy député alohan'ny promulgation zany hoe naka ny toeran'ny assemblée nationale ny HCC ultra petit a infra petit a azo ny lalàna saziny zany amedafy ka eo ndray dia hoe mitory ny président de république hoe recevable ny fitorianareo avy any satria naka ny toerany haute cour de justice ny HCC tsy mbola tsy nitsangany io hoe sazy raha ohatra ka meloka le président de république dia hoe miary ianao na miary ianao na tsy mety dia hoe noho zao antony zao tsy ampy ny motif dia mijanona amin'ny toerana ianao zay ny fanapahan-kevitra rehefa mitsara ianao fa tsy milaza hoe noho izany dia olo-kafa no asoroko fa tsy ianao ny fifidianana dia natao ho an'ny vahoaka noho izany tsy maintsy mena lanja ny vahoaka tsy tokony atao ihany koa ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka ka rariny loatra raha toka sokafana ny lisym-pifidianana mba ahafahana izy ireo maneho ny zony ao anatin'ny fifidianana. Adievitra fampahafantarana programa anasy fa nikevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74
ame tokony voaka malagasy aho ary tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amerina indray ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Fidio ny mpanangana fa tsy mpanjava. Fidio ny numéro 25. Fidio Marc Ravalomanana. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national 1A laisvavy ao amin'ny palais du sport ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovide, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, Honneur TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national 1A ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma mayenika ny Madagascar. Aiza ho aiza ianao zao amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra satria ilaina ny fampelezan-kevitra mba ny vinam-piarahamonina zany raha tsoriko dia ny firenena tandalana fanjakana tsara tantana ny vahoaka misitraka feno ny zony miaraka miteboka telo mamarana azy mipetraka mazava tsara rehefa mamaky lalam-panorena ianao inona avy ny andraikitsy ny ray avy ny seniera ngena naiky fa misy olana lelispifidianina fa zareo tsy afaka mihoatra ny lalàny. Hotoizantsika ny fampalalam-baovao tapaka atao anatin'ny firan-kevitry ny ministra fa voatendry ho talen'ny kabinetra ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Andriamatoa Marcel Rabenjamina Ramanantsoa nisy olo ny toeran'Andriamatoa Eric Randrasana izay nitantana izany toerana izany tao anatin'ny volana maromaro. Andriamatoa Eric Randrasana moa izay mbola tsy fantatra mazava ny antony na nametra-pialana izy na nisorona tao anatin'izay toerana mahatalen'ny kabinetra azy izay fa na dina eo amin'ny sariny rivo rakotinirina. Nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra fa tsy Andriamatoa Eric Randrasana intsony no talen'ny kabinetra ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Izy moa dia talen'ny kabinetra izay notendren'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Antony maromaro no azo heverina fa nahatonga izay fialan'Andriamatoa Eric Randrasana teo amin'ny toerany mahatalen'ny kabinetra azy izay. Eo ohatra ny lafin'ny politika satria efa manakaiky ny fifidianana ka mety heveriny fa tsy hanana herijika ao lan'ny filoham-pirenena intsony Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina ka tsy te hanana olana amin'izay mpitondra vaovao avy eo ny tenany. Mety azo eritreretina ihany koa ny tsy fifanarahana teo aminy sy Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina ka nahatonga izay fametraha-pialana izay. Ary mety ho fanoloana ara-teknika ihany koa satria dia Andriamatoa Rabenjamina Marcel no voatendry ho talen'ny kabinetra eo anivon'izay fiadidinan'ny repoblika izay. Andriamatoa Eric Randrasana moa dia nisahana izay toerana izay hatramin'ny volana Mai taona 2024 sy 2024. Oeto amin'ny commune urbaine Antananarivo isika amin'ity vaovao manaraka ity manoloana ny kiana maro samihafa izay mahazo ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fivangongohan'ny fako eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao dia nanambara ny commune fa tsy andraikitra izy ireo fa andraikitry ny SAMVA sy ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana izay fandrofana ny fako izay mijanona ho amin'ny famafana lalana ihany no anjaran'ny commune fanadiadina Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny Yaja Manantsoa. Maro ny hetsika izay ataon'ny vondron'olon-tsotra sy ny fikambanana amin'izao fotoana izao miantsoantso ny anaran'ny commune androaka reo fako indrindra amin'ny fiparitahany valanaretina pesta izao. Raha ny zavatra tazana mantsy dia feno fako amin'izao fotoana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nanambara nefa ny commune androany fa tsy izy ireny ho tompon'andraikitra amin'ny fanalana fako eny amin'ny dabampako fa nomenan'ny SAMVA sy ny ministeran'ny rano no miandraikitra izany. Famafana lalana ihany no iandreketan'izy ireo ary olona eninjato isan'andro no miasa amin'izany manomboka amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 4 hariva raha ny fanazavana. Fanasorana ny fako eny amin'ny baka ordure sy ny parc beu makany amin'ny
Andralanitra dia anjaran'ny samyva sy ny ministera an-drano sy ny fanadiovana sy ny fidiovana tsisy idirany commune urbaine Antananarivo na kely azy fa ny famafanany lalana sisin-dalana fanadiovana an'ireny zany no andraiky ny commune urbaine Antananarivo zay olona mitendry fa hoe tsy mahavita ny asa ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanasorana ny fako de diso afa tokony afantatra tsara hoe inona ny andraikitry ny ministera an-drano sy ny samyva inona ny andraiky ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanadiovana fa tsy hanetsika be fahatany Andramatoa be ny tanàna fotsiny hoe tsy mafeny resaka fanadiovana n'Antananarivo dia ahitsoko eto zany zay zavatra zay nanao antsoavo ho an'ny tsirairay ny commune mba tsy hanaparitaka ny fako izay isan'ny tena mandoto ny tanàna ary misy fepetra manokana ho raisina ho an'ireo mpanasa fiara eny an-dalambe izay isan'ny mandratra lalana isan'ny andraikitry ny commune ihany koa mantsy ny manamboatra ny route municipale raha nambaran'izy ireo fa saingy tsy mbola nahazo fond d'entretien routier izy ireo hatramin'izay fa ny kolasiany no manampy izy ireo amin'ny alalany fanomezana vatokely sy ny goudron isambolana zany dia fa misy fanarahany commune urbaine Antananarivo amin'ny kolasy maka goudron zay maka matière première zay maka matériaux zay anamboaran-dalana arak'izay tratranay eo zany ka zay zany mahatonga ny lalana eto Antananarivo hoe misy vita tsara misy vita fa araky ny ampelatanana no anaovana zay resaka entretien ny lalana zay fa dia mafisoko eto zany fa ny fond d'entretien routier zay tokony doana Antananarivo dia finy fanjakana fobe fa anaovany amin'izay mahafalifaly ny fony fa ny tena hita mahapotika ny lalana dia reto tsika tsy manara-dalàna reto satria raha isaky ny toerana zay alea dia misy ny mpanao lavage ary mpanao lavage io tadio fa io rano io dia anisany tena manimba ny lalana io ary io rano miangona io dia anisany tena manimba ny lalana ary tadio tsara fa zay toerana rehetra simba dia misy rano miangona dia ao anatin'izay zany ny mpanao lavage mahakasika ny mpivarotra amoron-dalana kosa dia mbola maro izany raha eto Antananarivo manokana ka izana tsy kelikely ny amindrana izy ireny mba hanara-penitra ka hanome endrika ny tanàna mahakasika n'izay fanadiovana ny tanàna Antananarivo izay ihany dia nisy ny vondron'olon-tsotra izay nanao hetsika na mahafalalana niaraka tamin'ny kofafa misy ora-baventy omaly teny amin'iny faritra Analakely manoloana ny lapan'ny tanàna iny raha ohatra ity fanadiadiana ity eo amin'ny sary ny Alja Manantsoa nisy andian'olon-tsotra nanoloana ny lapan'ny tanàna Antananarivo nitondra kifafa izy ireo ary narahana sora-baventy ny tanjon'izy ireo dia mba hanairana ny tompona andraikitry ny tanàna amin'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo izay feno loto tokoa amin'izao fotoana izao andraikitry ny tanàna Antananarivo hoy izy ireo ny manadio ny tanàna ka izany no nahatonga azy ireo nanaitra ny tompona andraikitra indrindra amin'izao fiparitahan'ny valana retina pesta izao hetsika ihany koa izay nataon'izy ireo iarovana ny tontolo iainana eo amin'ny pejany fampianarana kosa dia manomboka amin'ny taona 2012 dia atao fanadinana iray iombonana ara-panjakana ny fakana ny diplôma licence ho an'ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy eto amintsika izany moa dia mba isoroana ny loza rehetra mety iseho mandritra ny fitsaboana efa miabetsaka eto amintsika amin'izao fotoana izao reny sekoly manofana mpitsabo-panampy ireny na paramedy moa no ahafantarantsika azy misy amin'izy ireny nefa no tsy manara-dalàna izany hoe tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana ny fisokafany olana iray ihany koa moa ny tsy fahamfehezan'ny mpianatra ny asa ataony noho ny tsy fahavitany ny fiofanana ara-dalàna fanadiadiana Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny Rivo Rakotinirina tsy maintsy akatona ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy rehetra tsy manara-dalàna eto Madagasikara efa manomboka ny fitsirina isam-paritra ataon'ny tompona andraikitra rehetra voakasika amin'izany efa ny olo sekoly iray nakatona tany Mahajanga tamin'ny taona lasa asa masina ny asa miandr'ireo mpanaraka ity isam-pampianarana ity ka tsy azo atao kitotoa ny fampianarana fa mety hamozany an'olona tsara ny manamarika fa tsy toy ny teo alohantsony ny fangatahana fanokafana eo isam-pampiofanana eo mizara roa ny dingana rana amin'izao fotoana izao mandefa taratasy fangatahana aloha ary midina ifoto ny tompona andraikitra mijery ireo fitaovana rehetra na ara-dalàna sa tsy na izany aiza nefa nanomboka ny taona 724 dia nahato aloha ny fanomezana fahazon-dalana fanokafana sekoly mpanofana mpitsabo-panampy teto amintsika raha nambarany Ramatora Kotisontina isan'ny tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo sekoly mpanofana mpitsabo-panampy eto amintsika
misy 7 nisan'ireo sekoly mpanao fanampitsam-panampina azy fankatoavana amin'ny fanjakana manerana ny Madagasikara. Etapy anankiroa zany a ny fangatahana fankatoavana amin'ny paramètre. Misy zany le hoe commission de référence pour les formations en médecine na CRFM dia mandalo ao zany ny dossier. Ireo zany a hijerena ho an'ny paramètre irery zany io. Tsy paramètre fa science de la santé moa zany e domaine ao anatin'le izy. Dia nireo momba ny fahasalamana rehetra zany dia mandalo amin'io CRFM io. Nisy fanadinana zany niraisin'ny ministère santé andraisana mpianatra mivoaka tamin'ny privé zany hoe ho raisina paramètre dia ratsiratsy le vokany. Fepetra ho raisina zany amin'ny 2019 zany hoe efa elaela zany namolavolana an'io zavatra io hoe mba tsara an'le niveauan'ny paramètre privé indrindrandrindrany dia atao examen tokana ny licence mitovy zany na ny public na amin'ny privé. Tokony mahavita fiofanana arak'asa sy fampiarana ara-dalàna ny mpianatra rehetra vao afaka miasa. Ho an'ny mpianatra mpampivelona ohatra dia tokony efa nampiteraka zaza 7 farafahakeliny. Tokony ho voafetra ihany koa ny isan'ny mpianatra amin'ny andian'ny iray mba ahafahana manara-maso izy ireo antsakany sy andavana. Marobe ny sekoly paramètre dia izay aloha zany dia mampirisika hoe tsara raha mba manaraka ny ara-dalàna daholo ny sekoly rehetra. Satria ain'olombelona zany no karakaraina ka dia aleo tena olona mahay sy vonina ary ny aina no tena avoaka zany rehefa hoe mamoaka mpianatra zany. Fa manetan'izay hoe ny sekoly izay manana arrêté d'habilitation sy izay manana ny arrêté d'équivalence no tsara hidirana. Satria ireny zany no tena miara-miasa amin'ny fanjakana. Ny tokony hoe ara-dalàna daholo ny fitaovana entina mampianatra. Fa mety zay angamba ny olona hoe mety tsy manana mannequin ny sasany, mety tsy manana ny tsy haiko ny efa teknôlôjia vaovao 5 stage obligatoire minimum zany par an. Dia ireo izy ireo tsy maintsy alatrinay amin'izay stage zay. Na ny infirmière tsy maintsy mahavita 20 accouchement mandritra ny 3 taona eo. Ny sage-femme 40 accouchement. Tsy tokony asiana tandrevaka arak'izany ny fampiofanana mpitsapanampy satria ain'olona no tandrovina ka tsy tokony ho sangisangina. Eo amin'izay fahasalamana izay ihany dia mirongatra ny aretina kitrotro amin'izao fotoana izao. Antony maro no mety mahatonga izany ary ireo ankizy marefo tsy ampy hery fiarovana no tena tratra nyity aretina kitrotro ity. Ilaina araka izany ny fanaovana vaksiny zaza mba hiarovana amin'izay kitrotro izay fanadihadiana. Clara Raolomanantsoa eo amin'ny sary ny avitra lalaina. Ny kitrotro dia arety mifindra amin'ny alalan'ny ranomaso, ranondelo, ary raha tsy voatsabo dia mety hamendra. Ireo ankizy latsaky ny 5 taona tsy ampy hery fiarovana sy marefo moa no tena tratra nyity aretina ity. Maro no antony mampirongatra izany aretina izany, fa ny tena manafaingana ny fiparitana otrika aretina kitrotro dia ny famezivezen'ny ankizy tratra nyity aretina ity eny amin'ny faritra rehetra eny. Ireto avy ny visehony io aretina io. Marary ilay zaza, malainkomana, miareraka raha hitana tasimena ao amin'ny lamosiny na eo amin'ny tratra na amin'ny vatany mihitsy. Ny kitrotro zany dia ndraika amin'ny ankapobeny aretina pahazo zaza totsika hoe 5 taona midina zany hoe tena matetika voany. Raha hoe ny ankizy tena hoe tsy ampy fiarovana na ny zaza tena faran'izay marefo mety misy fitariny zany zay kitrotro zay fitarana ka mety manasatra ny fitsaboana zay. Zay mahatonga zay lasa mivoaka ranondelo sy ranomaso le zaza dia iny le ranondelo sy ranomaso iny anisan'ny mampifindra zay aretin'izay koa zany amin'ny ankapobeny. Dia aveo ile mamofoka menamena iny koa aveo lasa mivadika ohatry mamovomovoka izay izy io eo amin'ny andro vitsivitsy eo alohan'ny azo-tanany. Dia na le mamovomovoka iny koa zany mbola mampifindra ihany koa zay aretina zay. Izy io zany dia misy ny vaksiny famefotra mitika izay atao ny fahasivolana zaza zany anaovana izay vaksiny zay. Dia tanina zany ny reny hanao vaksiny zay ao fanovana an'io aretina io.
efa maro ray aman-drendresy lahatra ny amin'ny fanaovana vaksiny ny zanany indrindra manoloana izao fiparitany ny aretina ankitrotra izao ho fiarovana ireo ankizy amin'ny aretina samihafa moa maharesy lahatra aretiny amin'ny mpianakaviana hanao vaksiny ny zanany fahadiovana aloha voalohany indrindra tsy misona ranomaloto fisorohana an'ilay mitoto koa zany dia atao vaksiny zaza ohatra ny hoe vavanao vaksiny mihitsy zay ihany hatrafa 5 volana zao zay mitombotoazan'le izy zany dia mba fisorohana ny aretina rehetra amin'izany tokony hoe raha vao manavy izy zany dia entina any amin'ny dokotera dia ao anatin'izany koa zao ilay hoe fandraisana anjara amin'ny fanaovana vaksiny ny ankizy zany raha mbola eo amin'ilay fa 5 volana dia mba rehefa le tratran'le kitrotro zany le ankizy tsy dia hoe miompy be le aretina zay zao mifatsakana izy ho androany mihitsy zao zay ny vao nanao vaksiny ankizy satria tena mirongatra be le kitrotro ety aminay zao tena betsaka mihitsy le kitrotro zao manao vaksiny 2 volana ka hatramin'ny 6 volana raha tsara ny marika tera fepetra raisina dia manantona dokotera aloha raha ohatra ny hoe fa mampiaya misy ny zaza tsy vita fanefitra arakaraka ny tsy mahavita fanefitra azy nefa ny dia vao maisa mirongatra be amiko aloha zany misy tombontsoa hoe salama ny zanako tsy dia andaindairany aretina tsy tokony hifamezivezena amin'ny toerana be olona araka izany ny ankizy tratran'ity aretina ity mba hisorohana ny fiparitahany sy ny fifindrany amin'ny ankizy hafa ilaina ihany koa ny manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana raha sendratranga mampiayahy ovahintsika ao anatin'ny oner magazine rehefa avy eo amin'ny valora sasany ny kandida filoham-pirenena Radilfe Mamy Richard fa eo amin'ny vaovao any ivelany kosa dia nanomboka tamin'ny alakamisy teo dia betsaka ny rotsakorana tany Jordanie ka mbola mitohy hatramin'izao mpianatra 7 tao anatina fiara mpitondra mpianatra moa no lasan'ny rano ary tapaka ihany koa lalana any an-toerana izay manamorona ny ranomasina maty fanadiadiana entiny tantely rabe ny lalana eo amin'ny sariny France 24 L'eau continue de couler dans ce ravin. Mbola mitohy hatrany ny rotsakorana any Jordanie nanomboka ny alakamisy lasa teo ka hatramin'izao efa nisy ny fikaroana ireo olona izay niaran-doza nataony ny tompona andraikitra ny an-toerana fiara nitondra mpianatra no lasan'ny rano tamin'izany maro ireo olona lasan'ny rano izay nivarina any an-dranomasina nisy ihany koa ireo avitra na hatratra 13 izay isaorana an'Andriamanitra maro ny lalana tapaka noho ny firotsahan'ny orana be loatra miisa 7 ireo mpianatra tao anatin'ny fiara izay lasan'ny rano tamin'ity androany ity eo amin'ny vaovao hafa kosa rehefa zomasala amin'izao sika dia manana ilay fandarana antsoina hoe l'interview de la semaine izany hoe indray mandeha isan-kerinandro izay iarahana miasa amin'ny la chasse info amin'ity anio ity dia iselesy mpanao mofo akondro no entina amintsika ao anatin'izay l'interview de la semaine izay raha oary tompoko lasy sy tompoko vavy taratasy peta-drindrina nataony Selesy teo am-pivarotany izay somary nahitsikaiky ka naparitaky ny olona tataon'ny tambajotra serasera no nahafantarany maro ny Selesy na i Selesy Yvon ilay mpanao mofo akondro etsy Ambohijatovo ambony mofo akondro be araka ny filazany ary laharana ny mividy azy tsy mandainga ary mahay dokam-barotra araka ny mahizy azy tokoa i Selesy tena matsiro tokoa ny mpihinana ary maro ny miaritra filaharana fa te hihinana manambady Selesy izay tena be vazivazy ary mananjanaka iray izy ary io asa io no amelomany azy ireo fa mba nanontany tena ho izahay hoe tena i Selesy tokoa ve no mibaiko ny teny soratany amin'ireny peta-drindrina nataony ireny sa olona hafa no mamorona azy ihany isaky ny inona zany Selesy manao antony afisy toa rehefa isaky ny voka kely hoe weekend ohatr'izany dia miala kely mihitsy miala ohatra makavy voin makanyakany manam-bolany any mieritreritra zavatra tao any matsy mandiky dia any mieritreritra zavatra tao efa 20 taona mahery i Selesy no nanao ity asa ity ary tsy nila nanao doka tany naty gazety fa ny mpankafy ny asa tanany ihany no nanao buzz ho azy ka nanjary nandeha ny tsenany
ary matona aritra 20 taona izany dia mandeha tsara sady mahavelona ankohonana sa tsy izany ry Selesy? Efa nanao trano Selesy satria efa mana 20 taona ny tika mamy anatao ty raha tsy hoe tsy nanao mihitsy dia efa nanao trano mianatra mividy tany any afa-tsy eto fa mana sisiny kely ohatry any dia mamy tamakamaka mitsangatsangana fa alana kondrony any Hafakely fa dia misy anarany mihitsy izy ireto ka ny mofo akondro 10 ariary dia antsoina hoe VIP, ny 500 ariary kosa viepaka ary ny 200 ariary ny vœu. Miavaka ny asa tanan'ny Selesy fa maninona ho ahy izy no miasa irery fa tsy maka olona nampy azy e? Hatreto aloha mbola tsisy ny fanabean'ny Selesy fa mbola izy rery vao mitady hotesy aho io eritreretana ihany isy anampy izany rehefa kelikely akaiky izy anampy ihany fa mbola mafanao formation kely zany zay vao tena raity zany anona fa tsy tonga dia manome zavatra olona nefa zabe ny zavatra takinany aminy zany mety hoe alana ny foany zany ilaina daholo olona mitsikitsiky fa tsy milongolongo be zany rehetra zany dia mampiome ohatran'izany ny miresaka amin'ny Selesy. Izay no maha izy sy mampiavaka azy sady manintona ny olona amin'ny varotra ataony. Antoko ny fahombiazana ny fahatsaran'ny mofo atolotra fa ny fahaizana mandray sy miresaka amin'ny olona ary ny mampitsiky ny mpanjifa no tena tsy ambaratelo ny Selesy. Zay ny interview de la semaine antsika androany eny Ambonjatovo ambony ianao no mandeha raha te hihinana ny mofo akondro VIP an'ny Selesy fa ny toy ny fandarantsika rehefa aveo aza adino ny honneur magazine manokana izay iarahana amin'ny candidat Radilfe Mamy Richard. Ny vaovao kosa izay aloha ny androany manohy fotoananao amin'ny manaraka indray misaotra anao naharitra nijery hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.